ary basy tena matanjaka le volavola tsy nieritreretina hoe ampiasaina amin'ny zavatra fa teneniko aminareo hoe tena efa sur ny renseignement taperan-tananay matoa zay nandeha nakany zany satria anisan'ny zavatra manimba sofina am'izao tsika miteny zao le hoe misy perquisition ary misy perquisition de eritreretin'olona sasany hoe ho harcèlement le izy tsy harcèlement zay zany tsy miditra amin'ny harcèlement fa zavatra efa sur zay no natonga zay tsy maintsy nidina sur terrain nandeha zany ny kilalaon'ny sasany tsy kilalaonay ny taloha miteny hoe fofona ny fiainany anjaran'izay fa tsy anjarako fa ny fantako aminareo zany 10 milliards zany tsy kilalaon-jaza tsy kilalaon-jaza ny 10 milliards zafady ary taloha rehefa misy miteny hoe mifofo tsy haiko na nahita 10 milliards reo na tsy nahita fa zay nahita ary andesiko ao raha ilainareo ao le 10 milliards no entiko ao mihitsy miaraka am'le basy anakena mba hialana am'le hoe mavandy manao kilalao atsika foana moako mampavandy tena atsika io basy misy taratasy fa io na antsinao an-trano ao rehefa hanaovanao action tsy manjary mety tsy voafaritra mazavatra eto raha misy ifandraisany amin'ny fitondrana teo alona tsy ireo voasambotra fantatra kosa fa olona tsara sitrapo no nahazahoana ny lohalany vaovao ka noho izany ilaina ary raisina an-tanandroa ny fiara-miasa amin'ny vahoaka malagasy tazomina tsy ambaratelo izay vonina ifanometanana no tanana ao amin'ny BC anosimo ireo olona voasambotra mandra-pahavita ny fanadiadiana fa tsy hotody any amin'ny fanovandravitra ny firenena raha tsy manova toe-tsaina aloha ny vahoaka malagasy matetika loatra ny fiverenana krizy izay ateraky ny olana ara-politika ary ny olana ara-politika ihany no voava fa ireo sehatra hafa lasa amban-javatra indrindra ny fiatraikany ara-tsaina eo amin'ny vahoaka malagasy ny taky fiovana ny malagasy tao anatin'ny krizy ny verimberina teto amin'ny firenena noho izany mila tomboka amin'ny tsiraray aloha ny fiovana hoy ny pahitantara Ranjatoery ary Lara Narcisse Karazafy mbola avatsara no mitatitra ny antsipirim-baovao. Ny taona 2720 raika amby 2720 rosi 20 sivy 20 ary 520 dia samy fotoana nahitana etsy-bahoaka avokoa miverimberina ny krizy ara-politika eto amin'ny firenena ary mitarika korotana ara-tsosialy sy ara-toekarena zany fa indrindra miteraka krizy ara-tsaina eo amin'ny malagasy vokany hitantaratra fa mandalo fahakiviana sy fahalovana ara-tsaina ny malagasy amin'izao fotoana ny malagasy anefa no nitaky ny fanovana noho izany ny malagasy aloha no mila manova toe-tsaina ahatongavana amin'ny fanavaozana takiana hoy ny pahitantara Ranjatoery ary Lala simba ny fisainan'ny olona amin'izao fotoana izao ary izany fahasambany ny fisainan'ny olona zany dia hita eo amin'ilay fahasambat-toetra azo tarafina azo jerena amin'ny fomba hitondran'ny olona ny tena ny fiarahamonina na ny tena izay ambara na ny fiatsika izay atao fahasamban'ny fiarahamonina zany matetika isika dia any amin'ilay krizy ara-politika krizy ara-toekarena any no tena ifantohana ka eo amin'ny tantaran'ny firenentsika dia miverimberina ny zavatra tahaka an'izay niseho tamin'ny volana roa misy ilay fietsembahoaka izay tsy voafehy sarotra raha teo ny fe azy ary eto dia mbola averiky foana ny hoe tsy misy fanjakana tafapetraka rehefa ny vahoaka no manala azy raha mitena hoe toe ny vahoaka dia amin'ny heviny malalaka izany zavatra zany le herim-bahoaka zany tsy voatohitra ny lalam-pandrenana ihany no niova tao anatin'ireo etsy-bahoaka ny verimberina ireo tsy nahitana fiovana firy kosa ny fomba fitantanana ary mbola mitoetra ny fivangongom-pahefana eo ampelantanan'olo-tokana fa indrindra tsy tapitra ny fiandrandrana fanampiana avy any ivelany izany rehetra izany dia maneho fa mbola tsy miova ny fototrolana ary ny zavatra hita dia zao amin'ireny le fietsembahoaka reny dia misy le etaeta-piovana misy le etaeta-panovana etaeta tia metraka rafitra vaovao dia manova isika manova lalam-pandroena zay ny endrika mivantana indrindra mampiseho an'ilay hoe fanatanterahana le fanovana ny zavatra nisy anefa dia lay lalam-pandroenana niova fa misy zavatra tsy miova mihitsy
de reto ireo zavatra tsy miova mihitsy ireo ny voalohany ny fanindraindrana olona lay olona misongadiny zany mety ho filohampireneny io na tahatahakan'izany de zay toetsain'izay tsy miova mihitsy rehefa mbola tsy mitarika makany amin'ny tena fikendrena ny tompontsonony vahoaka ny isam-batan'olona ary manao zay analana fahasairana anazy ny fanavozana tiana atao dia tsy mbola ho tanteraka zany hoe tena fanavozana zany. No mafisy ny famila sa mandray fanapahan-kevitra sy mandray andraikitra ny malagasy mila miroso amin'ny fampandrosoana ary tokony manorina firenena amin'ny vonina hiala amin'ny krizy mitarazoka sy hanangana rafitra maharitra sy mahomby. Vaovao ny trangam-piaramonina kosa indray nalevin'Androany Inekena. Ilay tovolahy isan'ny namony ainy nandritra ny tifitra vararaka teny Andranoro Ambohibao ny 20 septambra lasa teo. Ny alony nanitrihana azy dia nentin'ny fianakaviana teo amin'ny toerana nitifirana azy teo amin'ny vavahadin'ny tranon'ny ray aman-dren'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ny razana. Fanandiadiana. Isan'ireo tanora namony ainy atao ary ny tifitra nahazo azy ny 20 septambra 2024 teo teny anoloan'ny trano fonenany ren'ny filoha teo aloha Rajoelina Inekena 17 taona ny tovolahy no tanterahana androany ny fandevenana azy ary ny alohany nitondrana azy tany am-piangonana sy teny amin'ny fahasandrazany dia nentin'ireo fianakaviana teo amin'ny toerana nitifirana ka nahafaty azy manoloana ny vavahadin'ny ren'ny filoha teo aloha Rajoelina ny vatana mangatsiaka n'ity tovolahy ity. Raha tsy aivina miisa 5 ireo olona naratra nandritra intifitra teny Ambohibao iny mbola misy amin'ireo manaraka fitsaboana amin'izao fotoana ka angatahana amin'ireo olona tsara sitrapo ny fijerena sy ny fanampiana azy ireo atreto mantsy mbola tsy nisy fitondram-panjakana nijery azy ireo raha ny vaovao ray. Pejiny sosialy kosa indray efa taonany maro no tsy nisitraka rano fisotro madio ny poniny amin'ny fokontany Amboditsiry. Manoloana izany fijaliana izany manao matsoava amin'ireo tompon'andraikitra ireo ponina mba mahana ny olana faran'izay aingana. Fa moa mbola vaovao hafa indray mantsy ny fividianana rano eny an-toerana manoloana ny fiakarana idim-piainana tsy mitsanotangana. Narcisse Karazafy mbola afa-tsara. Efa ho 5 taona zao no tsy nisitraka rano fisotro madio ireo ponina ety Amboditsiry mbola tsy nisy fanazavana ofisialy nataon'ny Jirama na Indrembava azy mikasika izao olana ny famatsin-drano izao atao anatin'izay feptaona izay. Zavatra tena mampagaga maninona izay eto ampovoany Ambatomaiky mandeha ny rano Analamahitsy mandeha ny rano fa maninona izay eto Amboditsiry tsy mandeha ny rano zay nefa tsy mahafantatra mihitsy hoe inona ny antony tsy mampandeha ny ranonay fa tokony mba teneny le Jirama aminay zany hoe tsy aizina ve ny tuyau-nareo sakafaka ve ny tuyau-nareo sa mily ve mivalinareo lasa ao anatin'ny tsy fahafantarana zany zay lasa mahatonga an'izao zavatra izao zany zao zany tena vitsivitsy ireo fa zay zany ny avantarana hoe mba ampahafantarana anay hoe inona ny antony dia maninona ny satria 2026 tena zavatra mboza beka zany mavarinao sa ina fa au moins zany tokony mba hoe misy sofotenan'le Jirama manazava ny saina aty hoe zao nge re olona mahatonga ny ranonareo hitapaka eny satria le vidin'le rano nge zao efa tena be be any aminay zao 6000 andray bidon raha ohatra makany any amin'ny pop tsy fantatrako hoe zany na pop na lavadrano angalany azy dia raha maka amin'ny vovo 3500 dia mba eritreritra amin'izany fa zay enina ny ao an-trano dia raha enina bidon zany efa tena tsy tsina be nge zany dia le dépense zany lasa be lasa betsaka ny aloha amin'ny Jirama ny volalanay amin'le bonbonne any aminay tsisy bonbonne any aminay tsisy any taloha zany izy dia zao tsisy. Vokatry ny tsy fahampindrano dia ny tombo be ny fandaniana voatery mividy rano lavitra ny tanàna mantsy ireo ankohonana maro ka lasa vesatra raha-bola fanampiny hoy ny fanazavana. Ny bidon ray zao eo amin'ny 500 miaraka amin'ny rano zany fa iny moa zany arakaraky ny alaviran'le toerana akan'le olona anazy eny donc ataoko hoe mivarie manodididina ny 500 ka hatramin'ny 1000 eo zany bidon ray dia eritrereto amin'izay hoe raha misy fianakaviana ray misy olona firy ao anatiny bidon ray ana 20 litre zany angamany enoko isasana anaovana sakafo ikarakarana ana tokantrano tsy ho ampy mihitsy donc tena fijaliana satria na firy eny zany lasa firy eny fandaniana ao an-trano ho an'ny rano fotsiny
nefa mbola ao ny sakafo mbola ao ny fatrano mbola ao ny zavatra rehetrarehetra eto zany tsika lasa ohatrany hoe mandany vola fanampiny hoanina zao fototra zay tokony hoanana ny tsirairay en plus n'izay ny jirama mbola alohanao isam-bolana tsisy hoe fiananana tsisy hoe lasa ambany fa ohatrany hoe mandany normal ihany ianao donc tena mijaly zo fototra ny fisitrahana rano fisotro madio ary izany no nitolomana nisy ny taratasy fitarainana nataon'ny mponina saingy tsy nisy valiny izany hatramin'izao napetraka ho vahaolana vonjy mainka ny bonbonina famatsiana rano kanefa tsy nisy fitohizany intsony izany taty aoriana isam-bolana mandeha ny rano tsisy rano mandeha ty amin'ny faritra ny fokotanana Ambohitsiry ty amin'ny fokotanana Ambohitsiry tontolo andro taloha izy io amin'ny alina no mandeha telo taona raha zay sa fataona nandeha fa amin'ny alina ihany amin'izao na amin'ny alina tsisy tsony na kotiray ary fataon'olona ty moa zany dia mividy rano mandeha matsaka ny fokotany misy rano any dia vola belona n'le olona ary tena araka ny tenen'ny namana teny hoe tena mijaly ny olona ty amin'ny fokotanana Ambohitsiry amin'ny resaka rano tompoko tsy fantatro hoe maninona le rano no tsy mandeha honihony ny enay misy olona ihany amin'ty fokotanana ty mahazo rano olona tsy gasy fa vahiny tsy tena hoe sinoana inona fa tsy gasy maninona io olo io mahazo rano maninona manodidina tsy mahazo rano tsy entsina ve le canal tsy ampy ve le pression nefany matoa nandeha io taloha dia tonga aty amin'ny fokotanana Ambohitsiry zany le rano matoa io mijanona nafantarina hoe maninona tena hoe miantso re tompoko ny solution atolotrareo fa olana maharitra mandaitra fa tsy vaolana kitotoana hoe tataitra fotsiny no angatahany mponina ny Ambohitsiry tompoko ankehitriny tsy misy rano mandeha na mandritra ny andro na amin'ny alina ity Ambohitsiry mitaky fanazavana avy amin'ny jirama ireo mponina fa indrindra mitaky fandraisana fepetra maika manoloana izao tsy fisiny rano izao fa anaty fahasahiranana tanteraka ihany koa ireo mponina ho Toliara ankehitriny manoloana ny fiakarany vidim-piainana miandrandra ny mpitondra fanjakana vaovao izy ireo tady vahaolana ho amin'izany any an-toerana taiziny miatrika olana ara-tsosialy goavana ny mponina ho Toliara amin'izao fotoana izao manoloana ny fisondrotry ny vidim-piainana raha mbola tsy faina latsaky ny 900 ariary ny viary efa mihoatra ny 700 zany tato anaty ny fotoana maromaro izao tsy lazainy intsony ankoatra io ny vidin'ireo akora fototra sy tena ilain'ny mponina amin'ny andavanandro toy ny lafarina siramamy sy ny legioma tondron'izy ireo tompon'antoka tamin'izany ny mpitondra teo aloha izay tsy nijery ny laram-pamena ho an'ny vahoaka vidin'ny lafarina midanga vidin'ny menaka midanga vidin'ny siramamy midangana koa mitaovy ny kabokabany fa taloha tsy taloha misy zany vidim-piainana miakatsy be le vidin'ny fiainana izao miakatsy le vary le miakatsy be taloha ny 300 ny fajaro izao fa miakatsy 700 di fiainana mihasarotsy fiainana izao zay zany mba ohatra mba jereven'ny fanjakana le zahay ambany vola aty fa mijaly la mosary mba jereviny vidim-bary fa misarotra be miakatsy be vidim-bary elo mba jereven'ny fanjakana tena sarotra na ny vary na ny PPL na miakatra daholo mianton'izay zany dia le fitondrana teo aloha manina le fitondrana teo aloha tena tsy milamina tsisy zavatra mandeha mivarotra sy malafo sisy tombaritra miandrandra vahaolana maritra avy amin'ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny ny ampiaina ny vidim-piainana ifanaraka amin'ny fidiran'mbola rehetra mba ho zakany efa mividy ny tsiraray ny mponina ny toerana tenanaiko aloha zany tena mihasarotra mafy satria tsena sy mandeha vahoaka sy mipialy raha hetahetanay aloha zany dia tokony hidina ny vary tokony manentana zany mba jerena zany le vahoaka madinika raha voasikajo isan'ireo faritra tena ny ainana fahatapahan-jiro matetika ny tao Toliara efa manomboka mivaly ny olana ho ireo mponina tsy maharitra mihoatra ny teo aloha ny fahatapahana raha misy na izany aza mitaky asa mivaingana izy ireo anatsarana ny sosialim-bahoaka indrindra ny resaka delestazy izay iankina ny fiainana andavanandro
rehefa azy dia tokony tazona ny demokrasia izay nodradradradraina teny an-kianja natsangana araka izany vovonana RPBLK ho ary fanina amin'izany satria nanjaka loatra ny fanampenam-bava nandritra ny fitondrana teo aloha tafitra ao anatin'ny fampananjana ny demokrasia ny fanomezana sehatra sy ny fianona ny hevitry ny tanora ho ireo mpanakanto mivondrona ao anatin'ny kolontsaina mainty. Narcisse Karzafy, mbola afa-tsara. Firenena iarahamana ny Madagasikara raha iverenana ny fanjavan'izy teo aloha dia olombitsy no afaka naneho hevitra ary izay tsy nitovy hevitra tamin'ny mpitondra fanjakana dia fonjavetrano no miandry azy. Raha te hiroso makany amin'ny fampandrosoana nefa isika dia tsy ny loko politika no tokony atao lahara-pahamehana. Isan'ireo mpanakanto nandry andriranantsy nandritra ny fitondrana teo aloha ireo mpanakanto engagé izay tsy nitehaka manoloana ny zavatra tsy nety rehefa niova ny tantara izay voatadidin'ny olona fa efa ela ny mpanakanto mpikambana ao anatin'ny kolontsaina mainty no niantsoantso sy nanambara ny zavatra tsy nety teto amin'ny firenena. Raha voazavatra koa nefa mitondra antsika makany amin'ny fanatsarana dia mitondra antsika makany amin'ny fampandrosoana dia tokony tsy mila loko politika ilay izy fa ianona daholo izay miteny vitsy dia vitsy santeny an'izay hoe tokony ho tenenina rehetrarehetra satria le miteny tsy inona tsy midika hoe fankahalana fa amin'ny masarotra ny adidy sy nandraikitra mipetraka amin'ny olona rehetrarehetra na voafidy na voatendra dia tsy voatery ho takany sy ho tsapany hoe inona ny tsy mety. Donc au lieu de anapoizana zany zay itehatehaka an'le tsy mety ataony dia karazana hoe mamme zany zay vahaolana satria tsy tokony anjarana inge mieritreritra hoe inona moa no tokony atao amin'ny tany sy firenena fa nefa raisanay le izy adidy sy andraikitra miteny an'le izy mba hampatsiahy hoe misy an'izao nge tsy mety, misy an'izao nge tsy mety satria izay koa ny ilana ny tanora eto dia izay koa ny ilana olona hafa koatra ny firena politika amin'ny tena moko satria raha tsy izay nge dia paranana manjaka eto dia izay no nahatonga anay nandray fanapakevitra tamin'ireny hoe hiteny an'le izy tsisy fiambahambahana mihitsy ankitsi-po dia rehefa avy eo ny tantara moa tsy maintsy miovako adalan'izay olombelona mieritreritra ny odoria dia nefa rehefa niova zany le tantara dia teo vao tadidin'ny olona hoe aika ry zalahy maro nefa niteny momba an'ity taona vitsivitsy lasa zay. Naorina taorian'ny hetsiky ny tanora ny vovonana RPBLK na Republika sehatra iray natao arofanina ampitoetra ny demokrasia sy ny fahalalahana miteny eto amintsika tanora ny enimpolo isanjaton'ny malagasy ka amin'ny alalan'ny RPBLK no ampitaina amin'ny tanora sy anairana azy ireo ny zava-misy eto amin'ny firenena ny mpanakanto mivondrona ao amin'izy ireo izay mampita ny afatra politika amin'ny alalan'ny Gado Kirarap. Zany hoe le initiative efa hatramin'ny ela natao ary ny label kolotsaina mainty ngamba anisan'ny hoe label narap hoe miditra kokoa ao anatin'ny resaka positionnement politique raha hoe zay ny ilazana anazy satria ny akamaroan'ny artiste ao anaty label dia efa hatramin'ny ela no naneho foana ny zavatra tsy mety ny tsirary ny zavatra anankiroa moa no tena hoe antony hoe nananjorona n'le plateforme RPBLK ny antony voaloha dia hoe ny fiarovana andreo atao hoe akia tamin'ny révolution teo iny be da be ny zavatra niedivana atao anatin'iny amin'izao fanavaozana zao ve miroso makany amin'izay fivana zay ve le zava-misy zay ny fandaniana mipetraka tsirairay afaka mamaly an'izay fa ny andraikitray fotsiny hoe alohatsika asina alohatsika hijoro mba ohatran'ny karazana balizy kely amin'le zavatra mivoana zany manomboka zao zay zany le eritreretra tiana atao dia zavatra roa moa le niteneniko teo hoe le arovana anatin'le izy dia zay le resaka akian'ny révolution zay dia ny resaka fahalalahana amin'ny teny satria amin'ny artiste anay dia zay ny zavatra important indrindra ho anay ny liberté d'expression. Raha tsy ivina dia efa ela ireto mpanakanto ireto no niantsoantso tamin'ny alalan'ny zavakanto ny angaliana fa tsy ekena ny mpitondra manana zom-pirenena vahiny tokony tsy hisy intsony ny herisetra ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny retana vahoaka teo ihany koa ny filazan'izy ireo fa tsy tokony voafidy amin'ny saosy sy koveta ary jirona koa ny safidy ny malagasy no mafisin'izy ireo fa matsiaro tena ho afaka izy ireo amin'izao fotoana satria afaka maneho hevitra sy afaka miteny ankahalalana ary ilaina ny toeran'izany demokrasia izany.
Maranana ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany nanao antso amin'ireo teratany frantsay mba hiala ny Mali noho ny fitombony tsy fandriampahalemana ny gouvernemanta frantsay fanambarana izay niteraka faliana teo amin'ireo olom-pirenena maliana fanadidina. Nandritra ny roa volana izay dia miatrika fanafiana goavana avy amin'ny vonina mpanohana ny Silambo sy ny Peninslambo na ny Djinn sampany Al-Qaïda ao Sahel ny fitondrana miaramila tariny Assimi Goïta ao Mali. Mia mahery vaika ny asa fampiororona ka vitsy ireo kamiao mpitondra solika afaka miditra any an-toerana noho ny fanakanan-dalana ataon'ireo vondron'ireo. Tratry ny fahirana ihany koa ny lalana mampitohy amin'ny Bamako amin'ireo firenena mpifanila-bodirindrina aminy. Anisan'izany lalana makany Kai sy ny Oro, ireo no antony nahatonga Frantsay apody ireo olom-pirenena hiala any Mali. Nasehondreo olom-pirenena tao an-toerana fa mahafaly azy ireo izany fanapa-kevitra izany ary mba hanehoany koa ho fantatry ny Frantsay fa tsy manandanja amin'ny raharaham-pirenena intsony ny Frantsay. Nampanantena ny filohan'ny tetezamita Assimi Goïta fa hanakana ny fanafihana jihadista ary hitady vahaolana hamolavolana paikady handaminana ny firenena. Etsy andaniny dia manambara ny orinasa pitaterana italiana Suisse fa hampiato ny fandefasana entana any Mali mandra-piveriny filaminana any an-toerana. Tapitra ny fampalalam-baovao tombo-kilasy tongovavy ankasiana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny alatsinainy indray. Veloma tompoko.